Faly miona amintsika rehetra indray ry havana, tonga eto amin'ny fotoanany many isan'andro, ary dia ho amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo. Manohy ny fandiniantsika ny tantaran'ny Abrahama ihany sika, Genesisy 17:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 no diniantsika anio, ary dia angataka amin'ny Tompo isika mba ho tarihiny indray ny fiarahantsika mandinika ny teniny, hitondra fampaherezana ho antsika ho voninahitra ny anarany. Isaotra ny Tompo isika. Atolotra ianao Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra. Vokatry ny fonay manontolo indray no ny nahatraranay izao fotoana izao. Azonay indray miaraka miaino ny teninao, miaraka mandalina ny afatrao. Misaotra ny izany Tompo ao. Mangataka aminao zahay noho ny famondramponao, sokafo ndray ny sainay, ny fonay, ny fanahinay, ny fisainanay, mba ho fantatray mazava zay lazainy ny teninao. Dia mangataka zay Tompo mba ho hainay atao koa ny mampiatra zany amin'ny fiainanay, mba tsy piainy fotsiny ihany zay ka mamitaka ny tenanay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesisy 17:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 farany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ny amin'ny Saray vadinao dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany fa Saraha no ho anarany. Ary hitahy azy aho ka ampanana azy zazalahy ho anao. Eny, hitahy azy aho ka ho tonga firenena maro izy, ary isy mpanjaka ny firenena maro avy aminy. Dia niankoho ka Abrahama, ary nitsika, dia nanao anakapo hoe, hiteraka va aho zay fa 100 taona, ary hiteraka va Sara zay fa 70 taona. Ary hoe Abrahama tamin'Andriamanitra, engane ka Ismaela no velona ho anatrehanao. Ary hoe Andriamanitra, tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao, ary ny anarany dia ataonao hoe Isaka. Ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an'ny taranany mandimby azy. Ary ny amin'ny Ismaela dia efa ny haino anao aho. Indro, efa nitahy azy aho ka hahamaro ny taranany sy ampitombo azy indrindra, hiteraka andrina 12 izy, satria efa notendreko ho firenena lehibe. Nefa ny fanekeko haoriko amin'ny Isaka, zay ateraky Sara aminao raha avy ny taona toy izao. Ary efa vita ny teny nataony taminy, dia niakatra Andriamanitra niala teo amin'ny Abrahama. Koa dia nalainy Abrahama Ismaela zanany sy ny ompikelina rehetra, mba amin'izay rehetra novidiany vola, dia ny lehilahy rehetra tao an-tranony, dia nofrany androtr'izay indrindra ireo arak'izay nolazainy Jehovah taminy. Ary efa 70 taona Abrahama raha nofrana izy. Ary efa 13 taona Ismaela zanany raha nofrana izy. Androtr'izay indrindra no namrana ny Abrahama sy Ismaela zanany. Ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony dia niompikely mba amin'izay novidim-bola tamin'ny hafa-firenena, dia samy niara nofrana taminy avokoa. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana efatra no tsoatsika indray, ijerentsika zay azontsika mampiatra zany indray eo amin'ny fiainantsika, mba ho fampaherezana antsika sy ho taridalana antsika amin'ny fanarahana ny Tompo. Fahamarinana voalohany momba an'Andriamanitra dia zao:
tena Andriamanitry ny taranaka tokoa Jehova. Tena Andriamanitry ny taranaka tokoa Jehova. Averintsika vakina nge ny 5:5 ka hatramin'ny 7:7 hoe: de hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama: ny amin'ny Sarai vadinao de tsy mba ataonao Sarai intsony ny anarany fa Raha no anarany. Hitahy azy aho ka hampanana azy zazalahy ho anao. Hitahy azy aho ka ho tonga firenena maro izy, ary izy mpanjakan'ny firenena maro avy aminy. De nikoka Abrahama, ary nitsiky de nanao anakapo hoe: hiteraka va zay fa 100 taona, hiteraka va Raha zay fa 70 taona. Amintsika am'izao tsika miteny zao de tena mahavarina tsika mihitsy zany. Ary na arivo taona tataorina aza ny Salamo 70, ny 10 de manambara fa 70 taona ny andro iainanay, ary na maharitra aza de 80 taona. Kanefa tena mahavarina tsika raha am'izao andro tsika zao indrindra de hoe Abrahama ni hozy Abrahama hoe efa 100 taona ni ahy, ary Raha efa 70 taona, de mbola hiteraka ihany ve zahay? Fa tsy niteny io fa nataony anakapo le raha, fa somary nitsiky izy asa le tsiky lazain'io fifaliana ve sa somary to vazivazy ve zany sa ahoana? Iza nefa no niteny an'io? Andriamanitra nie no niteny. Ary marina ve zany? Tanteraka tokoa anie zany. Miaina ao anatin'ny fahamarinana izay nolazaintsika. Ho tonga firenena maro ny taranaky Raha. Hisy mpanjaka ny firenena maro avy aminy. Am'izao tsika miteny zao, de miaina amin'ny fahamarinana zany tenin'Andriamanitra zany sika, aty amin'ny 4,000 taona ny tenenan'Andriamanitra. Andriamanitry ny taranaka tokoa Jehova. Ary inona ny tokony tokontsika am'izany? Tsy hoe satria antitra i Abrahama de tsy hiteraka tsony, rehefa sitraka Andriamanitra ny hiterahany nananjanaka izy. Ary zany ry havana ny tokony ho tokontsika, ametrahantsika ny taranaka tsika ho natrehan'Andriamanitra. Andriamanitro, matoa ny menao zanaka, matoa ny menao taranaka avy aminao any reny, avy aminao reny. Noho izany dia mangataka ny fitahiana ho azy aho. Angamba ianao tsy niteraka, de te hananjanaka ianao, azonao atao tokoa ny mangataka amin'Andriamanitra hoe mba omeo zanaka Tompo. Satria ny taranaka ve hitatsika eto, fa ain'Andriamanitra ataony manome zany. Zao koa nefa, raha ohatra ka tsy niteraka ianao, ka tsy nomen'Andriamanitra zanaka ianao, aza manometsiny an'Andriamanitra ny amin'izany, satria ain'Andriamanitra ataony nanome anao, fa matotsy nanome anao izy fantany ny antony zany rehefa manolotra ny fiainanao ho azy ianao. Fantany ny antony, na tsy fantatrao am'izao ianao tsy mananjanaka zao azy, mbola ho fantatrao ny antony aoriana. Jehovah Tompo raha nanasa ny tongotry ny mpianany de niteny taminy hoe: zay ataoko de tsy fantatrareo ankehitriny, fa ho fantatrareo zany aoriana. Fa ny anjarantsika de mametraka ny fiainantsika eo ampelantanan'ny Tompo, mba hanomezany antsika zay mahasoa antsika. Fa eto aloha de hitatsika hoe Andriamanitry ny taranaka tokoa Jehova, ka nampanantenany Abrahama izy fa hananjanaka ny vadiny na defa 70 taona, ary hiteraka izy na defa 100 taona. Ny fahamarinana faharoa de izao: nampianarin'Andriamanitra tsy hisaina araka ny nofo fotsiny ihany Abrahama. Nampianarin'Andriamanitra tsy hisaina araka ny nofo fotsiny ihany Abrahama. Izao manko ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20, efa nilaza mihitsy Andriamanitra hoe hiteraka ne Raha vadinao e. De hoy izy hoe zany efa 100 taona, Raha efa 70 taona. De hoy Abrahama: eny, araha nanjanaka aho, efa misy zanako ane io e, io ane Ismaely, engane ka Ismaely no velona eo anatrehanao. Io ane izy efa niteraka ane ahy, tam'izany niteraka anazy ne mbola 520 taona ahy.
kaoka io no izy fa tsy afa-tsony fa hoy Andriamanitra tsia hevitra olombelona fotsiny ihany izany ny hevitra fa tsy izany no hevitro fa nilazaiko aminao anie isara vadinao anie no iteraka zazalahy ary ataonao hoe Isaka no anarany ny fanekena mandrakizay ho amin'io Isaka io sy ny taranakao mandimby azy aza ny fijerinao fotsiny ry Abrahama fa zay lazaiko nao ka ekenao na de tsy eken'ny sainao aza na de verinao fa tsy mety azy rehefa izaho Jehovah no miteny aminao ry Abrahama de milaza aminao aho fa Sara vadinao no iteraka. Ry havana eo amin'ny fiainantsika andavanandro ihany koa de matetika isika no manorina ny hevitrintsika ihany mba ho eken'Andriamanitra. Ny hevitsika matetika araka ny fijerin'ny nofintsika, araka ny maha-olombelonantsika, araka ny zava-misy, araka ny takatry ny saintsika, izany ihany no amerantsika ny fahefan'Andriamanitra. Tsy mety anie zany raha Andriamanitra efa nampanentena hoe Isaka anie no izy azaferana ny fahefako i Jehovah. Manoloana ny fiainanao andavanandro de matetika ianao mangataka an'Andriamanitra hanome solution, hanome vahaolana, kanefa ny vahaolana fantatrao ihany no omenao an'Andriamanitra. Tsy hevelanao hiasa amin'ny tena mahandriamanitra azy Andriamanitra, fa ferantsika amin'ny vahaolana hitantsika Andriamanitra. Tahaka n'izao nataon'i Abrahama zao, ny vahaolana hitany ho an'ny taranany de Ismaely efa eo. Ka io ihany no eo anatrehanao Andriamanitra fa aiza ve Sara efa 70 taona ko manoloana ny fiainanao andavanandro asa misy olana eo amin'ny fiainanao. Ny ampianarin'Andriamanitra eto amintsika de ny hoe azaferanao amin'ny fahalalanao ny fahefako sy ny heriko. Marina fa manatrika olana isika eo amin'ny firenena, manatrika olana isika eo amin'ny fiarahamonina, de isika no manome solution an'Andriamanitra indraindray. Zao no ataovy Andriamanitra, zao no ataovy Andriamanitra. Tsy hoe hipetrapotsiny akorsika, fa mba manao zay takatry ny saintsika ihany. Ary de miasa arak'izany de mangataka hoe zao no ataonao Andriamanitra ko tahionao zahay. Tsy diso akory zany. Tsy diso akory zany. Mba miezaka arak'izay fantatrao ianao, tsy diso akory zany. Saingy zao, io zavatra fantatrao io de tokony hoentinao anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy tokony hameranao zay asa tian'Andriamanitra atao ambonin'izany. Handray ohatra kaiky de kaiky sika. Marary Madagasikara. Samy miezaka arak'izay fantatsika isika. Ary ny irina amin'ireny de zao, mba tsy ho mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ezaka zay ataontsika hanarenana ny Madagasikara, hanasitranana ny Madagasikara. Aoka tsy fanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fietsika zay ataontsika, ny vahaolana zay hitantsika, fa amboniny zany aoka hiara-miantso ny tompo isika hanasitrana ny tany. Fa ny antsika Ismaela no hitantsika, fa Andriamanitra anie mahita ny Isaka. Zao ny teniny, ary tiako averimberina ho fantatry ny malagasy rehetra zay miaina zao afatra ampitain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny radio zao. Raha ny olona zay natsona amin'ny anarako no avany eritena hivavaka, hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony, de iainao ny an-danitra aho ka amela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Ataovy zay fantatrao fa mety eo amin'ny toerana misy anao, amin'ny maha-manam-pahefana anao, amin'ny mampampianatra anao, amin'ny maha-ingénieur anao, amin'ny maha-ministra anao, amin'ny maha-président de la république anao. Ataovy amin'ny maha-filohan'ny faritany anao, ataovy zay fantatrao amin'ny mahasolom-bava-bahoaka anao. Fa saingy zao reny zavatra ataonao reny mba ahazoan'Andriamanitra mampiasa ireny ho fanasitranana ny tanitsika, aoka tsy fanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ireny. Fa raha zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra manko no ataonao de tsy afa hiara-miasa aminao amin'izany Andriamanitra. Fa amboniny zany andeha hiantso isika hanatanteraka ny andraikitritsika isika zay omen'Andriamanitra hoe zao no andraikitrao amin'ny mahampanompoko anao. Miala amin'ny ratsy fanao, mivavaka amiko, miekoka amiko,
mitady ny tavako, mibebaka amiko. Rehefa zany no anjaranao, izaho no anasitrana ny Madagasikara ho Jehova. Fomba hoana tsy anjaranao zany, tsy anjaranao zany, izaho no manao zany ho Jehova. Azaferana amin'ny fahalalanao ny heriko sy ny Maha-Andriamanitra. Ny fomba hoetiky manasitrana ny Madagasikara, izany. Fa ny anao, ataovy zay andraikitrao eo amin'ny faritra misy anao. Tanterao zay andraikitrao, samy manontany isika na iza. Za zao mpitandrina, inona no andraikitra anatrehan'Andriamanitra eo anoloan'ny fireneko? Ianao mpanompon'Andriamanitra, miara-mila ianao, minisitra ianao, mpitondra ianao, inona no andraikitrao eo anatrehan'Andriamanitra? Fa raha zavatra hahasoa ny firenena no tediavinao, de miara-miasa aminao Andriamanitra. Raiso ny andraikitrao, inona no andraikitrao? Andraikitrao ve ny mamotika firenena, sa andraikitrao ny manangana firenena? Raha manangana firenena ianao, miaino ny feon'ny fieritreretanao ka miaraka amin'Andriamanitra zany feon'ny fieritreretanao zany, de fiasany ampelantanany ianao anasitrana ny tany. Nefa amboniny zany manana ny herin'ny Maha-Andriamanitra azy izy. Tsy zavatra sarotra amin'Andriamanitra ny mampitobaka ny vola eto Madagasikara, tsy zavatra sarotra aminy zany. Tsy zavatra sarotra amin'Andriamanitra ihany koa ny miady amin'ny herin'ny demonia zay mitetika handrava ny firenena. Manana ny programany Andriamanitra. Aoka izy no hidina hiasa, anjarantsika ny mivavaka. Fa raha mivavaka isika, de ho izy hoe hanasitrana ny taniny aho. Fanena tamin'ny olona vitsivitsy aho ry havana tao amin'ny toerana anankiray. Menimenina fotsiny ny ataony. De ho iaho hoe tsy ny manome tsinona menimenina nasain'Andriamanitra ataotsika tompoko, fa ny mangataka azy hidina. Eka ela loatrako mahareta ny fivavahana an'io ny teniny. Fa ny fimenomenonana tsy anasitranana ny Madagasikara akory zany, fa ny fivavahana aminy, ny fitarainana aminy, ny fiakohofana aminy, ny fandehanana amin'ny fahamarinana amin'izay faritra misy anao. Izany no hanasitrana ny tompo ty tanitsika ty. Hanasitrana ny taniny aho, azaferana amin'ny fahalalanao ny Maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Fahamarena fahatelo, ny aino ny ataky Abrahama ny amin'ny Ismaela ihany nefa Jehova. Zao ny tenin'ny Jehova amin'ny andininy 20, ny amin'ny Ismaela de fa ny aino anao aho. Ismaela manko tsy io ny zanaky ny teny fikasana, raha ny marina de zanaky Abrahama tamin'ny fijangajangana io, raha efa nivoaka ny lalàna taty aorina. Fa tamin'ny tsy fahalalàna, tamin'ny fahalemena no nanaovany zany, de namindra fo aminy Andriamanitra, ka nataon'Andriamanitra eo anatrehany Ismaela. Ary de inona no hitatsika? Maro ny taranany aho izy, ho firenena lehibe aho izy. Ho izy eto hoe hiteraka andrina 12 izy, satria efa notendreko ho firenena lehibe. Firenena 12. Raha am'izao tsika miteny zao sika no mijery ny manodidina any tany Kanana, misy ny tanin'ny Israely, firenena 12 mahery ny manodidina eo. Am'izao tsika miteny zao. Zao nefa Ismaela fantatsika fa izy no ny evin'ny Arabo, ary ny firenena Arabo no nipoira ny fivavahana musulmane, fivavahana silamo. Ko na ny silamo na ny Israely, mpiavana nereo mpiavana reo, raha ny marina irairay fa tsy ray reny. Zany ny zavatra marina. Saingy zao ny Arabo nanangana Andriamanitra hafa izy fa tsy ny Andriamanitra Israely. Na de samy lazain'Andriamanitra ihany azy reo, ny fanambaranany amindreo Andriamanitra reo tatorina tsy mitovy. Ary zany no tena mampisaraka azy. Samy manompo Andriamanitra samy hafa izy,
tsy mitovy ny fanompony an'Andriamanitra, ary izany no ny mampikirotana azy. Fa ny fisininy hoe firenena 12, firenena lehibe matanjaka avy amin'Andriamanitra ny ireo hoe, dia ny zavatra mitranga manambara ny famindrampon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ihany zany. Tsaroany Abrahama ihany fa fahalemeny zany zavatra zany. Dia nitaraina tamin'Andriamanitra ihany izy hoe, oka re Andriamanitra mba Ismaela no velona eo anatrehanao e. Oka Ismaela ho velona eo anatrehanao. Eno i Andriamanitra, efa noenoko zany. Na dia tamin'ny fahalemena sy ny tsy fahalalana aza, na tanterahany zany miaino anao ihany aho. Inona moa ny toko antsika amin'izany ry havana? Inona ny toko antsika amin'izany? Mety misy hitan'ny masonao vokatry ny fahalemenao tany aloha. Tamin'ny tsy fahalalana angamba nanaovanao zany na tamin'ny fahalemena. To tahaky ny mandatsa anao, tahaky ny tsy zakanao ny mieritreritra azy. Zao nefa tsarovy fa famindram-pony sitrako i Andriamanitra. Ary noho izany tsy tokony hakivy anao ny lasa. Tsy tokony hakivy anao ny lasa. Fa tokony hampitsangana anao satria matombola velona eo i Abrahama sady velona eo koa Ismaela. Famindram-pon'Andriamanitra ne zany. Angamba niteraka tsy manambady ianao. Angamba zazasary ny zanakao. Angamba misy zavatra maro nataonao tao mandatsa anao aza. Raha mibebaka marina amin'ny tompo ianao, vonina melaheloka anao ilay Andriamanitra Abrahama. Famindram-pony sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà. Farany nakatoy ny tenin'i Jehovah tokoa Abrahama ny amin'ny famorana. Ny famorana moa io nataon'Andriamanitra fanekena, hoe ny fanekena fanaovako aminao marika ivelany, dia hofirana ny lehilahy rehetra eo aminao sy ny taranakao. Raha mamaky ny 7 ka hatramin'ny 9 isika, 7 taona ny Abrahama vao natao asoavany. Mba eritreretintsika moa zany, 7 taona Abrahama vao natao asoavana. 13 taona Ismaela vao natao asoavana. Sarotra ne zany tompoko, sarotra zany. Nefa hitantsika ny 13 hoe, dia nalainy Abrahama zanany sy ny ompikeliny rehetra mba amin'izay rehetra novidiny vola, dia ny lehilahy rehetra tao an-traniny dia nofirany andro zay indrindra. 14 andro zay indrindra no namorana ny Abrahama sy Ismaela zanany, ny lehilahy rehetra tao an-traniny. Zany ny olona tena tian'Andriamanitra. Sarotra ny tsy maintsy atao, tsy maintsy firana aho zao efa 7 taona zao. Ary asana iza ny dokotera namora azy na fomba hoana tsy fantatra. Sarotra zany. Nefa nasarotra aza, rehefa zay ny tenin'Andriamanitra, mankatoa. Ry havana, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra noho izany, dia mety misy zavatsarotra, mety misy tena hoe to tena tsy lasy zany, tio zany ve no atao. Kanefa rehefa zay ny tenin'Andriamanitra aminao, tiano tanterahinao, aza matahotra e, tanteraho, fa fanekeny fanaovan'Andriamanitra aminao zany. Raha manana toerana ambony ianao, kanefa hitanao fa ny fitediavanao hiazony zany toerana ambony anananao zany, hanjary hanao zavatra manohitra tenin'Andriamanitra ianao, ialao io toeran'io, avelao io, miala teo. Aza tao Andriamanitra tompoina ny sezanao na ny toerana misy anao. Fa Andriamanitra manao fanekena aminao Andriamanitra ho izy. Ary matoa Abrahama, ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mbola marina mandrak'androany, dia ny fankatavan'ny Abrahama ny tenin'Andriamanitra no antony. Noho izany, raha misy tenin'Andriamanitra tonga aminao hoe, ankatoavy zany, fa tsy anenina ianao, fa ny faneken'Andriamanitra dia ho aminao sy ny taranakao koa mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho antsika rehetra ny fahatokinan'Andriamanitra, fa izy no Andriamanitra ny taranaka. Izy no Andriamanitra mampijery anao ny maha-Andriamanitra azy, fa tsy hametra ny heriny amin'ny fahalalànao. Izy no Andriamanitra namindra fo tamin'ny Abrahama
ary izy nilay Andriamanitra amin'ny tana fanekena. Tsy anenina ianao manaraka ny Andriamanitra Abrahama. Aza misaraka aminy e. Hivavaka isika. Fa loatra ny fonay ry Andriamanitra io. Fa inona moa tsy anananao? Anao aneny fa efana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany Tompo. Areto izay dia mangataka aminao ampianaro zahay ay mankatoa ny teninao. Tsy salasala na hametra ny heriny maha-Andriamanitra anao. Fa naiky kosa ny fitantananao amin'ny zavatra rehetra. Mifona zahay raha io. Vonjeo Madagasikara. Sitrano izy e. Andriamanitra ianao. Tsy tsahatra ny angataka izany zahay. Fa izany ny teninao. Hanasitrana ny tany aho raha mivavaka ianareo. Kanefa mahareta amin'ny fivavahana. Misaotra raha io. Matoko ny teny fikasanao zahay. Amin'ny anaran'i Jehovah Tompo. Amen.